Mbola ny amin'ny hôpitaly ny jeneraly Serge Gellé, sekretera-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena. Araka ny fanazavan'ny ministera ny fiarovam-pirenena dia tsy maintsy niatrika fandidiana ny jeneraly Serge Gellé. Tamin'ny 7 maraina izy no nahitra tao amin'ny toerana fandidiana ary namangy azy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Richard Rakotonirina. Mbola misy ratra tazana eo amin'ny tongotra havanana ny jeneraly Serge Gellé ary hita ho mbola manana sarotra izy rehefa mamindra taorian'ny fianjaran'ny angidimby tany Mahambo. Anisan'ireo tradoza tany Mahambo noho ny fianjaran'ny angidimby ny jeneraly Serge Gellé. Olona 4 izy ireo no tao anatin'ilay fiaramanidina ka ny 2 no avitra somatsara fa ny 2 kosa no namony ainy. Vitsy dia vitsy ny mpilatsaka hofidiana nandritra ny fifidianana lehibe 4 natao teto Madagasikara no nanao tatitra momba ireo vola lany nandritra ny fampielezan-kevitra araka ny fanazavan'ny voamieram-panaramaso ny famatsiam-bola ny fiainana ara-politika na ny CCFVP omaly alatsinainy. Nanazava voamierio fa aotra isan-jato ka hatramin'ny 10 isan-jato ny tahan'ireo kandida nanao izany tatitra izany. Tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo olona 410 nilatsaka hofidiana olona no nanao tatitra ara-bola ary iray ihany amin'ireo kandida miisa 3,700 sy 4,000 nilatsaka ho ben'ny tanàna no nanatanteraka ny tatitra momba ny vola lany rehetra tamin'ny fampielezan-kevitra. Raha ny fifidianana filoham-pirenena kosa dia nisy kandida 320 tamin'ireo 430 nilatsaka no nanao tatitra ary 430 tamin'ireo 410 sy 700 nilatsaka ho solombavambahoaka kosa no nanatanteraka izany tatitra izany. Marina ho ireo tompon'andraikitra ao anatin'ity voamieram-panaramaso ny famatsiam-bola ny fiainana ara-politika ity fa misy tokoa ny lalàna manery ireo kandida hanendry mpitam-bola ho an'ny fampielezan-kevitra sy hanokatra kaonty any amin'ny banky, saingy tsy misy kosa ny sazy izay ampiarina amin'izy ireo raha toa ka miny mandika izany lalàna izany izy ireo. Tokony amafisina araka izany lalàna mifeny fifidianana olona sy ho ben'ny tanàna eto Madagasikara mba hanerena ireo kandida milatsaka hofidiana hanao ny tatitra momba ny vola lany rehetra nandritra ny fampielezan-kevitra. Ankoatran'izay dia nanome toromarika ihany koa ny avy ao amin'ny CCFVP ny hanamorana ny fanokafana kaonty ao amin'ny banky ho an'ireo kandida ireo ary ny fanomezana sazy raha toa ka tsy manaraka ny lalàna izy ireo. Tsy miova ny fanafody omena ireo marary ny Covid-19 ka mampiseho soritraretina tsy dia manano sarotra. Maimaimpona ny fanomezana ny azithromycine, ny magnèse, ny vitamine C, ny zinc sélénium, ny CVO-tambavy, ny paracetamol ary ny hydroxychloroquine. Eny anivo ny toeram-pitsaboana fototra eto Antananarivo sy ny manodidina ka atelina eo no eo dia mbola eo anivo ny toby fitsaboana ny fatra voalohany tsy maintsy raisina. Tsy miandry ny fitiliana na ny valin'ny fitiliana ireo marary ahitana soritraretina fa avy hatrany dia mandray ny fanafody hoy ny avy ao amin'ny ministera ny fahasalamam-BAHOAKA. Ny tsy hidiran'ny marary ao anatin'ny tranga fahasarotana no antony hanomezana azy fanafody avy hatrany na tsy mbola no hamarin'ny fitiliana zany aretina mahazo azy.